ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fanadinana ara-panatanjahantena ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity ny eo anivon'ny birao mpandrindra ny fanadinana eto anivon'ny faritanina ny Tananarivo. Araka izany ary dia ny voalohan'ny volana Jolay hatramin'ny 7 ny volana Jolay no anatanterahana izay fanadinana ara-panatanjahantena izay. Ravakaran-Andriamanala Samira Samuel no mitondra ny andindiny vaovao. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy ny commune manodidina azy dia ny voalohany ka hatramin'ny 7 ny volana Jolay ho avy izao no anatanterahana ny fanadinana ara-panatanjahantena pratika amin'ny baccalauréat. Amin'ny 7 ny volana Jona ho avy izao kosa no anatanterahana ny fanadinana ho an'ireo nisafidy ny taranja lomano, ary ny fanadinana ara-panatanjahantena teorika kosa dia ho tanterahana ny 17 ny volana Aogositra ho avy izao. Ireo avy amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra dia misy ireo manomboka izany amin'ny 19 ny volana May ho avy izao, raha nambarany teo anivon'ny birao mpandrina ny fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny baccalauréat ho an'ny faritanina Antananarivo teo aloha. Raha misy amin'ireo kandida moa no manana olana amin'ny fotoana farany dia tokony hanatona fobe-panadinana na ny ofisy amin'ny baccalauréat na ihany koa ny birao mpandrina ny fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny baccalauréat izy ireo. Taranja tsy maintsy hatrehany kandida rehetra amin'ny fanadinana baccalauréat ny fanadinana ara-panatanjahantena ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Taranja obligatoire izy io coefficient 1 hatramin'izao amin'ny baccalauréat ka dia tsy tokony atao ambanin-javatra, mana fotoana moa iombanana ary ny sasany ao mifatapatatra hoe ny EPS baccalauréat tsy maintsy vitaina iray volana mialohan'ny épreuve écrite mba ahafahany tsirairay miomana fatratra miatrika ny épreuve écrite zany. Zay mahatonga io session io hatramin'izay vita iray volana dia tokony hatrehana zany io. Zay nataoko hoe sanatria misy ny olona dia manatona ireo toerana telo ireo ny ankizy fa tsy sanatriny zany eritreritra hoe efa tsy manao pratika dia systématique anao théorie tsy mety zay satria misy laminy io fametrahana ny toerana any amin'ny salle tsirairay tsy maintsy omaniny zany amin'ny office baccalauréat. Antsony ianao zany na manatona ianao an'ireo toerana telo ireo na ny office baccalauréat na ny eto amin'ny coordination amin'ny EPS bac na ny amin'ny centre ny examen dia voavany ny olana kiasika anao. Fa raha sanatria ampisahinao na atao hoe tsara moyenne ary maro obligatoire azy dia mety tsy ahafahanao bac zany. Marina moa fa amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ny volana Jona ho avy izao no anatanterahana ny fikarakarana ny ireo atao taratasy fiantsoana na ny convocation an'ny mpianatra, ary ao aorian'io daty io no anombohany fitsinjaran'izany convocation izany amin'ny ireo mpiadana. Ny birao mpandrindra ny fanadinana ara-panatanjahantena amin'ny baccalauréat ho an'ny renivohim-paritanina Antananarivo teo aloha dia misahana ny fandrindrana ny fanadinana amin'ireo faritra efatra dia Analamanga, Bongalava, Itasy ary Vakinakaratra. Amin'ity taona ity dia mpiadana mitotaly 520 sy 700 sy 309 no andray anjara amin'izany. Dia verantsika manitsy tompoko lasa tompoko vavy fa ny tompona andraikitra ary mpandrindra ihany koa ny makasika ny fanadinana ara-panatanjahantena ao anivon'izay taranja ara-panatanjahantena izay no narahantsika teo. Fa tsara ihany koa no mampatsiahintsika mpamaky ny gazety mahery fa hivoaka ao amin'ny rahampitso indray ny laharana vaovao n'ity gazety ity. Araka izany dia lohahevitra vaovao, lohateny vaovao no isan'ny sarihana ny sain'ny mpamaky ao amin'izay rahampitso izay azadino. Araka izany no manjifa ity gazety ity. Mifarantr'itany koa tompoko lasa tompoko vavy ny fampalalamba vaoantsika ny tontolo politika dia ny fanambarana izay navoaka ny vondrona Europeana amin'ny tsy fankasitrahana izy ireo ny filatsako fidina n'Andriamatoa Dider Ratsiraka Andrajoelina ary Ramatoa Laura Valomanana no isan'ny songadina tamin'ity takariva ity. Isaorana feno ianao nanaraka izany fampalalamba vaovao izany hatramin'ny farany. Ho amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika veloma tompoko.